Ny 20 Desambra ho avy izao ny sokany mitsena be ny Noely ho an'ny ato Antananarivo renivohitra izay ifarana ny 17 ny volana Desambra. Ho fanomezana fahafapony rehetra dia niovakely izany tsena be ny Noely izany tamin'ity andihany ity. Samy ahitana izany avokoa ireo boriboritany enina ao anatin'ny fiadiana ny komina Antananarivo renivohitra. Isokatra ny 20 Desambra hatramin'ny 3 Desambra 2024 izao ny bazar de Noël eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Marina fa somary miova kely noho ny isan-taona ny hetsika hanamariana izany. Azany hoe misy ny bazar de Noël voatokana ho an'ny tsirairay isaky ny boriboritany. Raha ny toerana voatokana amin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra dia etsy amin'ny tsenany Mamasina, ny boriboritany fahatelo kosa akaiky ny Magroberishka, ny boriboritany faharoa etsy amin'ny Zardainan'Andohalo, ny fahadimy eny Analamahitsy ary ny fahaenina kosa amin'ny tokotany malalaky ny boriboritany fahaenina ihany. Marina fa ny fivarotana amoron-dalana dia tsy ekena mandrakariva ny fisiny. Iny fanadidina koa tompoko lasy tompoko vavy ny manakatona ny fampalalana voantsika teto amin'ny fahitalavitra Madive tamin'ity alina ity. Isaorantsika tany tokantrano tany naritra anjery hatramin'ny farany. Mamy fotoana ireo sampana fampalalana voan'ny fahitalavitra Madive ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy. Pour vous les abonnés, les bouquets Canal+ font leur grand show de Noël. Messieurs, c'est à vous.